sy ny zavatra trehany miserana ny zava-manahirana maro samihafa fa fantatra efa ao aminao no valiny amin'ny zavatra rehetra. Tsarovy izay rehetra tonga eto androany maraina, ireo rehetra izay manaraka ny direkta, ireo izay eny an-dalana manana fikasana sy mitodo eto amin'ny fanatrehanao, vavak'izay mba tsy hisy na dia ray aza ka hiala maina amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena kaikinao a miaino tsara n'Andriamanitra hoe a sakafo ny fo hoe a dia rehefa miteny izy hoe a dia raisy ho anao ilay izy hoe. Amen. Asitsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary a mahazo toerana vetivety ary, mahazo toerana vetivety. Pasteur Tahina teo nanaitra nampiasain'Andriamanitra izy hanaitra antsika hoe resaka projet ozy izy a, ny projet iarahanao a amin'Andriamanitra. Tandremo sao dia diso le projet a manjary lany fotoana ianao. Tandremo sao dia diso ny trajetko manjary ho very fotoana ianao. Zany hoe misy karazana fahadisoana zany a mila ahina dia nampitondraina ny lohateny hoe aza mierika mba ho mendrika. Luka 7:22 zao voalazan'i Jesosy: tsy misy olona mitana fangady tarihany ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjaka n'Andriamanitra. Miresaka eto Jesosy hoe aza mierikerika, tsy mety amin'ny fandrosoanao ny mierikerika. Ny fierikerehana dia hitondra fahavarim-bariahana. Ianao nefa mila mianatra mifantoka. Ny atao hoe mifantoka dia tonga saina ary tsy misaina fa tsy le zavatra ifantohana. Maro amin'ny olona amin'izao no tsy mifantoka tsony a, miainaina eny fotsiny. Fo maraina dia fitaina fotsiny journée fa tsy mahafantatra intsony ny tokony ho saintsainy, tsy mahafantatra intsony ny tokony atao. Dia nefa vita le andro anankiray a dia tsy miveriny indroy ny andro a anankiray iny. Iresaka momba ny fifantohantsika satria Jesosy dia niteny a fa tsy misy olona ozy izy mitana fangady tarihany mierika, izy le mierika mihitsy ny tsy mety, ka zay mierika dia tsy mendrika ao amin'ny fanjaka n'Andriamanitra. Dikany hoe mierika dia mitodika any amina direction hafa zany ny lohanao sy ny masonao. Izay midika fa raha mierika ianao dia tsy mahita ny any aloha fa lasa mahita any amin'izay ierehanao. Dia tsy mahasoa zay, tsy mampety. Tena akaikinao a averenao miloany ny fifantohanao hoe a tehirizo ny fifantohanao hoe a aza vela hivilivily ny fifantohanao hoe. Voalohany a mifantoka amin'Andriamanitra ao an-danitra. Paoly apôstôly dia manambara hoe saina ozy izy ny zavatra any ambony. Aza dino fa zay miandrandra ny lanitra dia afaka hita azy misokatra. Ao anatin'ilay misy zavatra mitranga, ao anatin'ny fahasarotana, ao anatin'ny fahasahiranana, ao anaty ady, ao anaty olana, ao anaty aretina, ao anaty zavatra be dia be mifamaofao a dia menara tsy mijery ny tany a fa mijery ny lanitra. Amerenanao le fahatongavan-tsaina nyresantsika teo. Ny olana ane efa fantatrao le izy fa adino dia tsy tonga saina tampoka ianao fa zay le izy. Eo le ady misy eo amin'Andriamanitra maniraka ny fanahiny anampy ianao tsy ho variana sy ny devoly-manao ny fomba rehetra atonga anao a anadino a ny zavatra efa misy a sy nomanin'Andriamanitra. Drandray rehefa mitranga ny problema dia ohatrany tsy misy ohatran'le problème.
nefa izay frazy zay tokony any amin'ny fiankofana sy fideranana ataontsika hoe Andriamanitra tsy misy tahaka anao. Tena akaikinao ny problème amin'ny fiainanao hoe dia ohatra ngeza foana io hoe satria io manjoa anao hoe fa azon'Andriamanitra vahany io hoe. Marika toko 9:1-7 aminaran'i Jesosy zay miandrandra ny lanitra afaka hita azy misokatra. Zarina any anatina rehefa misy zavatra tena combat be miandrandra ny lanitra. Miandrandra ny lanitra. Tsisy miandrandra ny lanitra ohatr' izao zany. Tsy haiko ny masonao fa ny mason'ny olona normal misarika ny lora mantolo an'inona iandrandra an'Andriamanitra mametraka an'Andriamanitra any amin'ny avo sy ambony. Marika 6:41 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra dia nivakino ny mofo ka natolo ny mpianatra mba arosony. Ny zavatra ataon'i Jesosy dia niandrandra ny lanitra izy. Tandremo variana amin'ny zavatra ny tany. Mifantoha amin'Andriamanitra ny an-danitra sy ny zavatra azon'Andriamanitra ampidinina avy any an-danitra. Niandrandra ny lanitra Jesosy dia natsiaro. Mofo 5 sy hazan-drano 2 teny an-tanana fa tsy nijery ilay teny an-tanana izy fa nijery tany ambony izy hoe zao be dia be. Hainao ny problemanao. Mijery ny an-tananao ianao. Dia misy fotoana mampita hoe ny any an-tanany anina zao ny anaty mofo maina 3 andro. Ny any anina zao pain demi vao mivoaka atao amin'ny Super U vao maraina. Super U mbola tsy misokatra. Ianao zany no mandoto saina vao maraina miaraka. Super U mbola tsy misokatra akory. Tena akaikinao ajanony le fampitahampiainana aloha hoe diso lalina ianao raha vao zay ny ataonao hoe hafa mihitsy ianao hoe ny fitondran'Andriamanitra anao hoe lalana hitondrana ianao hoe ny fiefaranao hoe tsy mitovy mihitsy hoe amin'izay efa hitanao dia aza mitsiriritra koa hoe fa hafa mihitsy ny ianao hoe aretina ny fampitahampiainana. Ihany nefa manambady za ty miantitra fampitahampiainana. Ry ihany nefa 5 mianaka zay ty mbola tsy niteraka fampitahampiainana. Ihany nefa tafiditra amin'ny fitondrana za ty mbola ary amin'ny fampitahampiainana. Za ty mbola marary ihanina efa sitrana sady ny olona iny hitako mihitsy fa za efa 5 taona tato amin'ny tiasa fanomponty vao 5 volana dia manomboka hiady amin'i Jesosy ianao dia manomboka simba ny fihavananao sy Andriamanitra any amin'ilay communion voakitika satria misy fomba fijery diso. Fantatrao fa raha nikasika an'ilay voatonga Andriamanitra ianao efa ela tety ve tsy ho jerena. Misy fotoana ho an'ny rasa, misy zavatra ao amboarina, misy toe-po volavolaina, misy zavatra mbola hitany hoe mbola tsy mety raha amin'ity mois d'avril ity fa miandry kely fin du mois fotsiny vao mikadiny hoe mois de mai, mi-mai, alléluia, tonga dia ho alefako io satria vonona amin'izay ilay toe-po vao volavola namboariko mba hitsena hitahiry ilay fanomezana sady tsy avery azy no tsy hisarany amiko. Hitanao ny pitovy, ny pisipa. Misy fotoana dia hoe zany mataona sao dia saranao Frazan'Andriamanitra anie zany. Sosian'Andriamanitra anie raha omeny daholo ny zavatra rehetra kiny ianao tsy te. Dia nijoro Paoly na fiainana ny zavatra tsara, na fahafatesana ny zavatra ratsy, tsisy asaraka any amin'ny fitiavan'i Kristy fa terre zay dona zay continue vita fa zay tsy miala. Formation sy module zany. Raha zay ianao miomana hiatrika an'izany dia omeo toky Andriamanitra hoe Jesosy tonga io valim-bavaka io maika hiazakazaka. Tsy tonga io valim-bavaka io maika hiazakazaka. Toy Andriamanitra, fina zany hiazakazahanao ho any aminao. Dia ho jerevan'Andriamanitra amin'izay, mandeha amin'izay 6 mois tsisy ninona, iny tokoa rehefa mbola miazakazaka. Azonao zay le module. Manino zay mandalo an'izao koa ianao tsy andalo an'izany?
sekoly ray zao ihany maherezy ianao halleloia tena akaikinao a aza misaraka amin'Andriamanitra zany hoe ninninona mitranga eo hoe marika toko fafito andivo efatra amin'ny telopolo amina ran'i Jesosy ary ny andrandra ny landry Jesosy dia ny sento dia nanao taminy hoe efata zany hoe maladia ny andrandra ny landry Jesosy dia natsiary hoe any an-danitra zao a tsy ritra ny sakafo any zay alaina dia misy solony fabetsahana tsy lany tsy ritra zao ny any miverina le saina teto ihany koa hiatrika le olona marenina mahafinaritra amin'ny tompo zany a na miteny ary izy hoe maladie dia mbola sitrana ihany le olona tena tsara Andriamanitra reto maladie amin'ny teny gasy a ny andrandra ny landry Jesosy dia natsiary hoe ndry any an-danitra zao tsisy olona mony zany tsisy olona marenina zany dia niatrika an'le marary izy dia nivavaka dia sitrana le marary ao an-danitra dia mbola voazona ny fahatanteran'izay ny fironon'Andriamanitra amelombelona any anatinao zany hoe possible rangankako satria miandrandra ny lanitra ianao raha vao miandrandra olona ianao dia efara amin'ny ranomasy fahadisopana tenana satria na le olona andrandrainao koa mbola miandrandra an'Andriamanitra tokony mba andrandrainao faharoa matsiarova ny famoronana sy ny voninahitry ny famoronana na mironon'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra dia ny fironon'Andriamanitra hiasa sy ety ao amin'ny salamo izay ozy izy hoe ny vava amin'ny teny sy ny sofina mandray ary ny maso mahita dia ny fironon' Jehova Andriamanitra zany tsy namorona maso ho jamba fa matoa misy ny maso dia natao ahita sy hijery mazava ho azy fa tsy hijery zavapoana fa hijery an'Andriamanitra sy izay ataony Andriamanitra ao an-danitra zany le anatin'le hoe miandrandra ny lanitra Andriamanitra ao an-danitra dia ambonin'ny zavatra rehetra satria ny lanitra ambonin'ny tany ary Andriamanitra ambonin'ny lanitra amerina ny sens de valeur ao anatinao hoe tsy makaiza io zavatra lalovanao io fa io eto ambonin'ny tany ny ambonino io lanitra ary ambonin'ny lanitra Andriamanitra niveau misy misy an'Andriamanitra zany mbola 2 fois ambony no le problema zay entinao androany maraina aretina ve ny anaran'io afaka sotran'Andriamanitra io fa ny fifantohanao aza lefa ao amin'le aretina fa lefaso ao amin'Andriamanitra olana ve ny lalovanao olana faran'izay tena mafy be tsy haivahana olana mbola tsy nitranga teto ambony tany mampanantenanao fa misy vaolana mbola tsy nitranga teto ambony tany koa tandrifany io zavatra io raha miandrandra ny lanitra ianao ka mahatsiaro le fiandrandrana sy le fanovana ny fibanjinana dia tokony hiteraka fa tonga avatsaina eo amin'le tonga saina zany le exercice-tsika ok ianao ho tonga saina fa tsy ho very saina na ho lasa saina aza very ho lasa ny sainao so dia tsy voasambotra otsony izy fa ok ianao ho tonga saina foana ara-potoana misy zavatra mitranga tonga de tonga saina hoe ka tsy makaizana io eto ambony tany any io problème io ny lanitra ny ambony tany izay mahatonga miandrandra misy zavatra be deaibe afaka hitranga avy any anovana io zavatra io ary mbola ambony lanitra Andriamanitra tonga dia korazy mahatonga ny korazy tsy ao zany tsy tonga saina fotsiny le olona fa raha vao tonga saina ianao dia tokony courage raha vao ao ny courage na ny courage dia maharisika Andriamanitra hiara hiasa aminao satria le courage avy ao anatinao mametraka fa vitan'Andriamanitra le lalovanao na ny rasanao mbola tsy nitranga ny rasanao mbola tsy miseho mitady ohatry ny akivy anao ampiteny anao ohatry ny tsy possible tsony fa mahatsiaro tampoka indray ianao hoe mbola possible le izy satria velon'Andriamanitra ary misy Andriamanitra tia Andriamanitra zao le fifantohanao any an-danitra dia amelona ny afon'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao an-danitra tena kaikinao aza mijery ny tany hoe fa mijereny lanitra hoe tsy makaizy io zavatra eo ambony tany io hoe anao zavatra Andriamanitra hoe dia ho hitanao zany hoe tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra Kolosiana 3:7 lazaiko tamin'ny voalohany teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany sainy ny référence any lanitra entin'ny fanjakan'ny lanitra eo aminao afaka manova ny zavatra ratsy hitany masonao ho tonga zavatra tsara maneho
fa efa novain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Vao miandrandra ny lanitra ianao dia mahatsiaro hoe tsy misy zavatra ratsy ao an-danitra. Ny fanjakan'ny lanitra nefa efa nomen'Andriamanitra manodidina anao hanova zavatra ratsy ho tonga zavatra tsara. Tena kaikinao misy zavatra nomeny Jesosy zay hoe indray adintsika izy hoe nefa ampy hoe anova zavatra ratsy hoe ho tonga zavatra tsara hoe. Amen. Mifantoha amin'Andriamanitra any an-danitra dia fataro fa zay miandrandra ny lanitra afaka hita azy misokatra. Tonga avy any le namana efatra amin'ny rahalahy tondra ny namany fahadimy zay malemy. Rehefa tonga teo amin'ilay tokantrano izay nanaovan'i Jesosy fivoriam-bavaka toroteny sy fampaherezana dia nisisika ny olona tsisy toerana ho an'zareo intsony dia niandrandra ny lanitra izy dia nahita ny lanitra misokatra hoe eny tafontrano ampidinina. Lakavy ny hitanao raha vao tanondrika ianao. Tafontrano azo vakiana ampidinana an'ilay marary ho tonga eo amin'i Jesosy no hitanao raha vao miandrandra ny lanitra ianao. Za mahita fa androany zavatra hisokatra indray eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tonga eto satria tsy ho kivian'ny fitazananao ny taminy ao anatinao fa ho ampahereza ilay Andriamanitra andrandrainao ao an-danitra ny fonao. Mahereza ianao. Faharoa, aza mifantoka amin'ny aty ivelany, mifantoha amin'izay ao anatinao. Ina ilay voalohany? Mibanjina sy mifantoka amin'ny any danitra. Tena kaikinao ny zavatra ny tany hoe tsy mihoatra ny lanitra zany hoe tsy mandresa ny lanitra zany hoe. Amen. Raha zay point voalohany zay fotsiny dia tokony tonga dia efa courage daholo zay manatrika ny sekoly rehetra hoe azo atao le izy. Amen. Faharoa, mifantoha ianao amin'Andriamanitra ao anatinao. Aza mifantoka amin'ny aty ivelany. Ny vahaolana ampianarin'i Jesosy atsika tsy zavatra avy aty ivelany terena ampidirina fa zavatra efa ao anatinao ianaranao avoaka. Ho an'izay manatrika an'ity sekoly ity efa nandray an'i Jesosy ianao. Jesosy ao anatinao dia tena lehibe. Zay mahatonga ny Jaona nilaza hoe lehibe izay ao anatinareo izy izy. Ary nareo izy izy dia aresy ireny. Misy fandresena ao ambadiky ny fisian'i Jesosy ao anatinao. Kolosiana 1:7-8 aminaran'i Jesosy. Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra. Ny fahatserovanao fa ao anatinao Jesosy. Manina amin'ny teny hoe fahatserovanao satria adino zany. Ary mahavariana fa Andriamanitra tsy mampatsiaro hoe ato ato. Manaja tena izy. Eo izy. Ajainao izy eo izy. Adininao izy eo izy. Fa aza adino fa zay ataonao nataony aminao raha adininao izy dia mba ho adino ho ianao. Miresaka aminy ianao dia miresaka aminao izy. Ao anatinao Jesosy. Matetika rehefa tena le tambesatra be le zavatra mitranga sy manjo rehetra dia ohatrany hoe miatrika rery tena very tsisy ininina zany ianao nefa ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao. Fantatrao ve ny zavatra ngeza be anisany novain'i Jesosy rehefa vita amin'ny famonjena? Rehefa vita amin'ny famonjena dia tsy mivoaka miditra eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra ny fomba rehetra mba ho tafatoetra mandrakariva ao anatinao ny fanatrehany. Dikan'izay ao anatin'ireny fahakiviana mavesatra be manjoanao reny eo Jesosy. Dia mety hipetraka amin'ny fanontaniana, kiraha eo izy maninona amin'ny fiainako ny ohatr' izao? Dia za koa ary mba gaga hoe maninona izy ny eo dia le amin'ny fiainao ohatr' izao tena zany tokoa nely izy manenao tsy miantso azy. Tokony tonga dia miasa fotsiny izy. Izy eny tsy mpiasa mpanjaka izy. Dikan'izay raha hiandry azy eo ianao dia maniraka apôstôly izy dia lasa miandry apôstôly Paoly ianao.
jesosy tsy hoe mireagir satria mitomany ianao fa jesosy mijery hoe mila azy ve ianao nisy jiolahy teo akaiky nanaintaina na rary miteniteny foana ikorosofahana ho any amin'ny fahaverezana ny fanahany fa jereo tsara ny fitantarany filazantsara tsy nisy teny anankiray ny tenenin jesosy hoe oralahy mirehatra afo mandrakizay ny any amin'izany lalina izoranareo zany fa manino jesosy no comment teo amin'ny azo fijaliana satria sambatra zay nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy novokisana le tato amin'ny ilany tonga dia nangetahita famonjena ny olona mangetahita famonjena dia olona tsy mahay mahavonjy tena olona tsy mahay milomano no miantso maître nageur ary ny loza ny olona mahay milomano mihitsy ny betsaka maty an-drano satria mety mahatoky ny tenany sy ny expérience izy hoe io nefa nataony hatramin'ny mbola kely le tato amin'ny ilany tato hita n'Andriamanitra tenenino akaikinao ataovy mahita zavatra Andriamanitra androany hoe hitan' Jesosy fa nangeta eto io lehilahy io sady tsy vitany nangeta eto fa nijery anazy zay mijery an' Jesosy dia velona le jiolahy teo akaikiny a miteniteny foana fa tsy nijery an' Jesosy nandray famonjena le anankiray satria nangetaheta famonjena rehefa vita le famonjena voarainy tsy mba nisy réaction tamin'le jiolahy anankiray hoe zakonko fa maninona tsy nireagir ohatr'izay le anankiray satria tsy tao anatin'ny fony mihitsy le izy ary maika izy mety meme hoe resaka adalany an'ireo eno ahy lizika azo te resaka adala fa rehefa tapitra ny eny aina dia hita eo na resaka adala na tsy resaka adala zany resantsika zany fa Jesosy tsy nireagira mihitsy tamin'le anankiray tato satria zay ny safidin'le anankiray tato manatrika eto ny fanatrehan'Andriamanitra mirary mba tsy le anankiray tato ianao mangetahetahan' Jesosy fa aza be dongy ratsy eo fotsiny ianao anie tsy mahavita rery izy raha teo nefa nyteny raha vao tafasaraka amiko ane ianao tsy mahay manao na inona na inona dia hitanareo fahadisoana fifandraisana amin'Andriamanitra avy amina tsy fahafantarana an'Andriamanitra mahatonga ny olona miady amin'Andriamanitra amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany Andriamanitra menao telefônina vaovao be na tsipoko tanaty rano le izy dia simba fa maninona le izy navelanao simba ohatra zany any antsika sao dia memeonao tena mba adalako tena tsikaratsy ianao anie zany misy zavatra omeny dia alefanao any amin'ny zavatra teneniny fa zalefany tandremo fonao mety zay tokony ho tandremana alefanao anaty rano ny telefônina mitsifitra le izy andrekako alefanao any amin'ny zavatra tsy tokony alefa ny fonao izy efa miteny azy alefany ny foravoravo mahasalama tsara alefanao any amin'ny fo kizitim-belona ny fonao izy efa le zavatra teneny ihany ane io zavatra resahantsika io foana io e ndao tsika hianatra tsy hanometsiny an'Andriamanitra be dia be amin'ny zavatra iaina antsika androany vokatry ny fanapa-kevitra ny raisitsika omaly betsaka mety niteny hoe tena tsy azoko mihitsy Andriamanitra nataony any edena dia avy eo nyroany izy mivady kely vao miary zay angle zay ve ny hitanao zay angle zay ve ny hitanao dia mieritreritra fa Andriamanitra zany tsy mahay mitsara marina amin'izay fitondran'ny olony ve so dia menarana no mibitsika ao anatinao fa tsy nisy le problème fa to dia nyroana fotsiny izy mivady verena amin'ny Genesis toko voalohany dia toy izy amin'ny Genesis toko faharoa farano amin'ny Genesis toko fahatelo fa ny zavatra nytenenin'Andriamanitra indray mandeha tsy neken'izy mivady dia miatra ny conséquence ary le edena ny esoron'Andriamanitra satria tsy misy edena tsara ny fironona ho an'ny Adama tsy misy Andriamanitra i Adama mihitsy mila miaraka amin'Andriamanitra vao mendrika ho atao tafatoetra le adana edena zafady feno fahatsarana teny eo kaikinao jereo tsara zay nataonao hoe dia hitsy io hoe any am-piasana mety be famaliana be anao dia aveo tsofinao rano eo za tsy voaroka ato amin'ny naran'i Jesosy
afaka hitsodrananao afaka hiverina hiasa ianao fa miangavy ajan'olo le valivaly le mamalivaly fa iny manimba no avinao so de le karazan'olona tsika hoe miditra amin'ny valy de amin'ny folo vao tonga de mirava amin'ny roa de amin'ny ray efa lasa ny zavatra atao herinandro fitaina herintaona ataovy tsara io azy io ka ny olona rehetra efa manao an'izany daholo ngainao olona rehetra voateo tsika mifampitsodrano fa unika anie ianao 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 anie le tonga saina tsy manao ohatra ny fanao ny hafa satria ianao tsy andehany amin'izay falehany hafa ianao manana ny destination unika spéciale avy amin'Andriamanitra vao homana ho an'ny olona miatrika tsara tsara fanahy olona tsy mpamitaka ataoko ty mety nomehezan'le andeviny araka tamin'ny Joseph laha ty lesy de tsy io asy io efa laha efa tenenina mba ataovy herinandro vao vita io zao lasa hoenina be zao aiky azo atao anatin'ray adiny ray le izy tozy izy Joseph rehefa asa tokony atao de atao le izy tsisy idirany adiny ray sy ndray volana laha vendrana fa mihina rehefa nitaingina kalesy nyvozona volameny Joseph tsisy niteny hoe vendrana tsony izy zany sa mbola sy niteny hoe vendrana iny ambony kalesy iny amaly any fijoroanao an Jesosy sa tsy miteny amaly androany de maly androany maraina maraina de hoe atreo tsara aloha de amboarina tsara aloha fa ny fiafarany io voninahitra fiafarany io fisandratana fiafarany io fandraisena fiafarany io vavolombelona fa zao amboarina aloha le avy any anaty satria Andriamanitra ny niditra ao anatinao mihitsy zay le hoe aza mijeriny ety ivelany mifantoha amin'Andriamanitra ao anatinao maninona ao anatinao ary izy zao misy mantany teny izy aloha efa ela ny teneny ao anaty izy de tsy hay tokoa ny izy ataony ao teneny akaikinao mba ho akaiky anao izy hoe anampy anao izy hoe resaka tamin'ny zanako tamin'ny semaine lasa teo nisy exemple nome fanamasina de mba zaraiko aminareo zanaka alleluia ny ataon'Andriamanitra Andriamanitra tsy manova ny lokony fonao couleur peinture raha mainty ny couleurany fonao maizina zany de Andriamanitra tsy manova nino fotsy fa omeny anao ny peinture sy ny pinceau de mandefa teny izy hoe tsy mety zanako ny fo maizina iny ny pinceau atao fotsifotsy ny fonao toy ny zanako iny na ataoko rose mety ao zany mety rehefa tsy maizina fotsiny de mety fa nylesina tsoahana tsy Andriamanitra ny anadio fonao fa Andriamanitra manome ny teny rehetra anampy anao anadio fo le décision avy any aminao fa le manampy le décision avy amin'ny fanamasina ao anatinao ahoana ny tonga fanamasina iresaka aminao ahoana ny tonga fanamasina amaly ny fanontanianao tsotra be mivalina satria nametraka fanontaniana taminy ianao io le tsy mivavaka io ne hitanao fiafarany hoe vava ianao aza manavesatra pastera fotsiny vava pastera ho anay any non koa tsy noko vava aloha ianao zay vao hivavaka ho amin'ny vavaka ataonao zay lambeny le fotoana lasa varintsika amin'le fotoana lany raha tokony hibanjina an'Andriamanitra amin'izay fotoana tokony ho gagnetsika miaraka aminy Andriamanitra ao anatinao manampy anao hiova apatsy hivy fanamasinao anatinao hoe hitanao tamin'ny roa taona lasa iny erreur be ny nataonao dekaby ohatra zao bêtise fa namindra fo taminao ny réaction ambadika zay tokony tomany ianao raha tokony ho izy fa tsy alleluia tiany tompo tsy mba metatra verina hoe namindra fo ny réaction ambadika zay am'izay iny misy olona manodidina anao mety vady amanjanaka mety mpiara-miasa manao erreur manao dégâts manao bêtise eo Andriamanitra miteny hoe ohatry ny le namelako anao le resaka ny fanaovantsika sy anao tamin'ny maraina
mba tiako avoakanao fa tiako fonjena io olona ataoko mifanena aminao io amin'io lalam-piainanao io dia zay le fanampin'Andriamanitra tena renao zao mihitsy hoe tena miakatra izany maripana atao anatiko izany miakatra daholo ny tambavy ny ina daholo ny daholo ny fiantsoana anazy ireny ny tambavy zavatra tsy namboleny ray ao anatinao ongotana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tambavy zany mantsiny potin-javatra sy raviravin-kazo any anaty tsy mety zany dia hitanareo ny mahatonga le izy hoe fitarihan'Andriamanitra le fiovana tsy hoe tonga dia miova azy fotsiny hoe tsy manenina ohatry somary ohatry misy zavatra zay fa mivavaka ianao teneny eo akaikinao vavaka hoe Trandray tsika miandrandra hoe anampy Andriamanitra nefa tsika tsy miantso akory ny fanampiny ao anatin'ny ohatry heninao mihitsy hoe eto kosa mba mametrapetraka an'le teny eto tena taimbava kely fotkely eny le izy tsy be dia be Jesosy inoko fa feno famindramponao tsy overony amin'ny taimbava kely fa mila fantatra le olona kosa fa tsy mety ny ataony dia mivavahany vavaha kely fotsiny dia miaraha Jesosy Kristy avy any Nazareta mamela avy anao taimbava andratra vetivety an'ity olona ity fa fantatra fa mpanasitrany ianao atao ve le zay vavaka izay dia ho hitanao fa hanampy anao fanamasina avy ao anatinao hiteny hoe mangina fotsiny fa raha vao ianao no mangina zany no miteny raha vao ianao no tsy miady zany miady raha vao ianao miasa saina dia jereko ianao sy niasa sainao fa raha vao eo ianao tsy miasa saina dia zany miasa saina ho anao raha vao eo ianao misaina ny hafa dia zany misaina anao eto mihitsy le examen kalma fotsiny ianao aongony ny rehetra fa fao ny fahatezerana atelomo ny fahasorenana dia mitsiky dia atao voatriny tsy nisy dia fiiny le olona dia toy izy ny asa ohatrany tsy nisy ninina akory hatramin'ny maraina teoria zany famoro zany raha aplikenao ohatr' zany mivavamo hoe aza miatrika rery tsy vitanao rery io tsy vita io vao miatrika rery neo to dia misy tamberina to dia misy tamberina io problème io nefa impire miverimberiny ataoko ty tamin'ny mois de mai 72 mois de juin 2020 dia tany saina daholo le karazana dia manomboka me mivangongo ny fonao zany tsy mahatsiary zay nylazainy Jehovah ianao fa mahatsiary ny fahadisoany nataony le olona eo anoloanao ny sainao sady tsy afaka mahatsiary zavatra tsara mahatsiary zavatra ratsy hoe ny ana hafa kely pastera ny ana ny saina droite misaina zavatra tsara dia ny saina gauche misaina olona ray ianao ka saina ray ihany na ianao misafidy alleloia na ianao misafidy isaina fa Andriamanitra ao anatinao na ianao ametraka ny lanjany le problème eo anoloanao raha zay ianao mametraka mihoatra lanjany fisian'Andriamanitra ao anatinao ouvons disque ny fimonomononana tsy manokatra nininina 1 Corinthiens 10:10 dia manambara sy ny 10:13 zafady fa zay monomonina dia ringana aza vela ho aringany devoly amin'ny zavatra tsisy dikany ianao asaino monomonina kely fotsiny fa dio monomonina vao mitady monomonina velomony fisaorana le zany ohatra mamatika radio misy radio zay ohatra izy mirabantsika ny vidim-piainana dia efa niakatra be mihitsy karaha manao dia ahena ary ny vola azonao andro marina dia ho lany rehefa avy eo ihany ary le aretina dia efa akaiky eo ary iroboka izy ary hianaka manerana ny vatanao ary tsisy fanafany izy io zany ny radio enonao soloy ovao androany ho tahin'Andriamanitra ianao ary Jesosy hiaraka aminao ianao raha teo ko mahazody be miaraka aminy ary ho feno vavaka ny fonao dia ho voatahiry madio ka hita azy mandrakariva fiza miteny ianao fa tsy hamaly ianao izy androany zay mbola tsy hitanao hatramin'izay ho hitanao androany ary zay mbola tsy azonao hatramin'izay angoniny ataony cumule mba hitotony eo amin'ny tapon-dohanao daholo amin'ity journée ty mitsikisy mifalifa zany ny fombantsika any an-danitra ka ianao misafidy mandefa an'izay radio tianao 90.8 atsofoka ihany alleloia mba vidim-bary miakatra ny jerenao fa tsy Andriamanitra name anina sazy isan'andro
Andriamanitra tsy teny hanome vola sazy mpandinika ten'Andriamanitra sika. Jesosy tsy niteny hoe mivavady hoe mais on a eu zay lamoni hanina saza nomeny. Dikan'izay hanina tsisy idirany différence na change. Zay miaka-midiny eo hanina tsy maintsy tonga. Tonga eto hijoro food prophète. Aminany aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa raha io sakafo io problème. Aoko hitobaka eo amin'ny fiainanao. Aoko hitobaka eo amin'ny fiainanao. Aoko hitobaka eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany, terena tsy maintsy hoanina sao dia very. Tsy azo tehiriziny ty. Zay omena efa omena. Mifantoha amin'Andriamanitra ao anatinao. Dikany eo ao anatinao izy, tsy miatrika rery ianao. Fa miaraka aminao izy. Tena ny akaikinao, tsy rery ane ianao e. Miaraka aminao Andriamanitra hoe. Tsy reraka izany ianao hoe. Mampahery ianao avy ao anaty izy hoe. Tsy diso fanapa-kevitra izany ianao hoe. Antanio azy fotsiny hoe. Dia ho atorony ianao. Dia tsy ho diso lalana ianao hoe. Asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Miresa aminy Jesosy. Miresa aminy. Teneno azy fa nahafinaritra le mofo akondro tamin'ny sabotsy. Resao aminy zany fa aza miresaka foana le vola tsy mety tonga lava iny, na le fanasitrana tsy mety mitotony iny, le fiainana tsy mety miovy iny, le trano tsy mety miovy iny, le fiara ohatran'ny vaky-pneu foana iny. Ohatran'ny miteny Andriamanitra hoe fa ngaha dia mba tsisy nahafinaritra anao mihitsy izay nataoko e. Izy moa tsy ohatr' izany e, azafady. Tsy ohatr' izany Andriamanitra amin'ny seza fiandrianana. Fa ny Salamy 111 kosa dia miteny hoe manao sy atserovana ny fahagagana nataony Andriamanitra. Sura avy ianao fa tena tsisy ninona mihitsy eo fiainanao. Tena tsisy mamiratra mihitsy. Zay jerena maizina. Na mijerena ary ianao dia mahita maizina zany zao tsika ny teny zao. Sao dia mba misy irika kosa hoe. Sao dia mba misy irika kosa e. Avy amin'ny fitiavana ny irika. Na so meko anao ny exemple faran'izay tsotra be. Taminy ianao mbola mpitovo. Miresaka amin'ile olona mampitobotoboka amin'ny fonao. Dia miteny izy hoe atsoka ianao amin'ny ray. Tsy afaka amin'ny ray. Amin'ny ray sasany misisika, mahita irika ianao. Mirafa amin'ny roa, ao fa se libérer amin'ny roa dia maka anao. Tsy mety satria mbola tsy maninona na dia mihoana kely fotsiny fa ateriko indray ianao avy eo. Mahita irika. Ka matoa zay ianao tsy mahita irika hoe teo amin'ny sekoly. Toy isika ny lesona. Fifantohana manaraka. Tena akaikinao, aiza ianao nianatra an'izany hoe? Ambony fandriana ve hoe? Ao an-trano. Mba hatanio izy e. Alleloia. Andriamanitra ne miandro ny fanetretenanao mba hahafahany manandratra anao e. Za tena lasa saina hoe manino ty sekoly ty tsy atao an-tranonao. Amin'ny ora mampety anao sy mahafaka. Na zany ange mba mahasasana ohatr'izany koa e. Hoe manary izy ty tsy atao amin'ny 120 sasany le avy mahandro sakafo iny ianao a. Dia le afaka iny dia ao an-tranonao. Dia makany daholo tsika. Maninona ary tsy nataony an'izay? Satria mpanjaka izy. Ny mpanjaka manao izay tiany satria fantany izay hitondrany ny fanjakany. Zay mahatonga azy natao mpanjaka fa tsy ianao. Satria izy zany mahavantatra le izy fa tsy ianao. Zay ne mampimay le hoe tena tsy mahay mihitsy le mpitondra. Apetraka kely eo ny adiny ray. Sekoly maraina ary ty tsy hita izay hitondrantsika azy. Asa aloha vetivety. Aza mitsara ivelany mba manana fo tsara. Dia mba mivavaha. Tsy voatery ho ratsy ane ny olona e. Misy fahatsarana ny eo azo avoaka amin'ny alalan'ny mivavaka e. Fa raha vao ianao ny sorisoreny eo ny vavaka ataonao mihitsy anie tsy miakatra. Vavaha fotsiny ianao. Aza miditra any amin'ny zavatra mbola tsy nidiranao. Raha zany eo efa mahay ny tanàna raha tenao to. Zay mahatonga an'Andriamanitra tsy hainao aloha napetrany eo. Misy fahendrenany izy zavatra be dehibe zany e.
eno tsara zany dia endre tsara dia miverena tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mitsiritra fiainan'ny hafa mijoroa eo amin'izay nanendre n'Andriamanitra anao. Fahatelo, mifantoha amin'Andriamanitra eo alohanao. Aza mifantoka amin'ny lasanao mifantohany amin'izay ho avy iendrasan'Andriamanitra anao. Fa maninona ny samy teny andro amin'ny maraina hoe miandry anao amin'ny ho avy, any amin'ny ho avy Andriamanitra. Isaia 5:7-1 tena akaikinao mety nisy zavatra tsara tany amin'ny lasanao hoe fa tsara lavitra miandry anao rapitso hoe tsy maheno tehaka mba ataovy mirevidrevitra moa e. Tsy mampino zany raha jerentsika ny fiainanao androany dia nazary mety miara-tsy mino miaraka aminao indrindra vao tantarainao vita fotoana eo reto daholo ane pastera le problema ty dia reto koa ane le izy dia zay hitany okzay tatsika hibanjana an'Andriamanitra eo aloha fa misy zavatra tsara lavitra aho hoy Jesosy miandry anao eo aloha. Isaia 45:11 zao ny tenenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ny amin'ny zavatra ho avy no antanio aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiny Jehova zay mijery no avy e. Zay meme firaka eo ianao zany raha tonga natrean'Andriamanitra ka manontany io Jesosy fa naninoniny tamin'ny heritaona iny dia zao mivaliny 2026 mety io sangabany ianao tompo fa 2024 2026 antaniana fa tsy 2024. Halleluja. Fa naninona ny lasako toy izy Andriamanitra hoe zany no avinao mipasokafo kely fotsiny fa manomana zavatra tsara be rapitso ho anao. Jesosy rery manana fampanantenana miorina sy mijoro tsara ohatr' izany raha zay no mifikitra tsara aminy dia mino azy fa hanao surprise eo fiainantsika reto Andriamanitra rehefa ino le toeny rehefa manaiky tsika tena iombona sy tena hoe amboarina tsara le toetra hifanandrify amin'le zavatra tsara voaomany. Mazava be ne matoa zavatra tsara zany dia tokony ho tsara fanamba minimum zany hoe CV-n'ny olona raisy anatin'le concours hidirana ho any amin'ny ho avy tsara zany dia manana diplôma na fahatsara-toetra, manana sertifika na fahatsara-panahy, misy taratasy manamarina fa vitanao ny module ny tsaramaso, tsara fijery. Dia ambany kely eo misy an'ko hoe tsara vava. Zany rehetra zany le anomanana anao ampidirana anao any amin'le zavatra tsara omaniny ho anao. Teneniny akaikinao ny Andriamanitra ao tsara hoe tsy mahay manao zavatra ratsy hoe spesialista amin'ny zavatra tsara hoe ny fiainanao eo an-tanany io hoe mizotra ho any amin'ny fahatsarany io hoe rehefa mahita ianao androany fa misy zavatra tsara azonao isaorana azy dia vonona ianao ny androso any amin'ilay tsara lavitra miaraka aminy. Apiditra ianao any amin'ilay ho avy asainy anontaniana Andriamanitra rehefa manaiky ianao hiaiky sy ahita fa misy tsara hiainganao miaraka amin'ny androany. Mifantoha fa misy zavatra azo atao androsoana. Mety mahakivy ny zava-mitranga fa mitraka mijoroa dia miangava avao. Mety efa te hiteny ianao hoe okizay fa androan'Andriamanitra mampatsiaro anao hoe toy izy foana. Tsy le adalana ny hoe toy izy foana fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra toy izy. Ny teneniny tamin'ny Petera amin'ny Luka 4:5 aminaran'i Jesosy: mandrosoa any amin'ny lalina, alatsao ny aratinareo, azahoana hazan-drano. Mety izy foana ny blocage rehefa manao zavatra. Zany hoe le nieritreretina ho atao tsy afaka natomboka akory. Misy an'ko ny échec natao ihany le izy fa tsy tafavoaka. Fa misy ny voalazan'i Jesosy, hoy Jesosy: alatsao indray le arato, avereno, hivereno. Toy izy Petera, tsy afaka miova rano anga.
toy Jesosy hoe le rano teo tsy afaka miova sambo le sambo teo tsy afaka miova rato le arato teo ny olona taminao ane le zatsy niaraka taminao teo fa zao miaraka aminao alatsao zanako dia iny fa voananipy ohatra mampandainga hoe rano tsy nisy ninninona nandritry ny alina lasa feno indray ho an'ny panka to manantena ianao fa misy anjara ho man'Andriamanitra isan'andro ho anao eo voaresaka tamin'ny voalohany teo ny anjara hanina fa tsy hanina ihany zareo tsara fa amin'ny toko 7:7-8 ny anaran'i Jesosy fa tsy nandray azy ny olona tao Samaria dia nandroso izy tao an'i Jerosalema tsy probleman'i Jesosy nitory izy tao Samaria tsisy nandray na Jesosy nitory ary misy taona tsisy nandray kinona mampikoropaka anao ohatra ka misy zavatra tsy mandeha eo fiainanao na Jesosy arahanao ary misy taona niatrika ohatr' izany fa tsy kivy izy tsy hoe rehefa nitorony tao Samaria dia tsy nandray tao Samaria dia hoe Japon-donne hoe Jean Bondonne dia taitra Jean ahoana tompoko fosy Jesosy rehefa tsy mandray ny ao Samaria alefantsika ny Jerosalema ny fisiany Samaria mandà midika efa misy Jerosalema ao mandray misy zavatra ve mandà amin'izay mety mba nandrahan'Andriamanitra anao tohizy ny lalina ny fiarahana amin'Andriamanitra fa raha misy ny Samaria kao tsy maintsy misy ny Jerosalema ok mba tohizy moa fa aza mijane alleluia ny fomban Jesosy tsy kivy ny zavatra ny tranga mety hoe hitanao mahafinaritra raha vao mivelontsika eo amin'ny référence an Jesosy na izy ary ny toroteny misy tsy miaino ka aza taitra rehefa le sendra amin'ny toroteny iny ianao ndraindraiky misy tsy miaino tory foana fa raha misy Samaria tsy mandray tohizy misy Jerosalema ao mandray zany efa mahita fandroany aloha tsisy Samaria tsy mandray zany eto Jerosalema mandray daholo zay tonga eto manjary matiantoka be sy lany fotoantsika raha tonga nefa tsy mandray tohiziko rehefa tsy nandray an' Jesosy ny tao Samaria dia nandroso ry zareo nakao Jerosalema satria fantany fa ao ny mandray azy ny fisiany Samaria mandà dia mampatsiaro ny fisiany Jerosalema mandray raha misy client mandà dia mitsikifa misy client mandray ao ambadika kely eo fotsiny tsisy mpivarotra anga eto mandray an'izany faminaniana zany tsisy ary diso zany ty sekoly andro misy amin'ny tantaina be tsy dia toe dia diso ary zany zavatra voateniko zany miroso aza kivy aza totona amin'ny Samaria no fonao ray amanontolo manjary ohatrany hoe lasany Samaria nandà ny fonao nefa raha any amin'i Jesosy ny fonao dia tsy taitra ianao amin'izay Samaria mandà sokarosa anatinao eny zay zany ny amin'iny sotra n'Andriamanitra vita somatsara ny tany na mety misy tsy nandray ary toy isitsika ny disy ny lalana misy Jerosalema manaraka ao zay ataon'Andriamanitra mandray mety efa nanatitra CV etsy sy eroa ianao efa nanatitra CV etsy sy eroa ka mety tsy nandray etsy sy eroa atero ary indray rehefa tsy hanatitra CV atsangano ny asa amen na Jesosy aza nisy nandà aza manaza matahotra na Jesosy aza niatrika tafiotra fa tsy maintsy tonga ny epita na nikesin'i Jesosy ary nisy Jotasy nangalatra tiaza taitra zany amin'ny zavatra be dehibe famofo eto ambony tany ataovy azo antoka fa ianao tsy mangalatra indraindray mijery ianao tena ohatrany tsy atsony le crédit falasay zary nisy nangalatra aza taitra fa nankesin'i Jesosy azy nisy naka tsy nanaitra an' Jesosy tsy hoe narary an-dobe Jesosy tena tsy ampy telopolo tsy nanaitra azy zany satria fantany fa izy mijoro ny famatsiany an-dalana tsy maintsy tonga satria ny fijoroany no amalin'ny rainy azy fa tsy ny fanondrana n'le kesie ianao ne tsy kesie manondrany ianao zanak'Andriamanitra mijoro io kesy io ary nisy taona tsisy volan-dovana etra korazy nanomana vavany trondro Andriamanitra amatsy an' Jesosy Petera azony ny fotsy io tafitoana mivonoana dia miomana ny amela mahafinaritra amin'ny tompo tonga dia ampy andovana an'le etra tsy nasiany ambony alleloia misy taona zao mangataka tompo tena misy zavatra mila aloha men Jesosy le izy dia tonga dia tapitra eo amin'le aloha fa voaloha le izy zany fa voaloha dia tsisy inina indray ny aminao zany izay no nangatahanao kosako alleloia farany mifantoha amin'izay efa nataon'i Jesosy teneno akaikinao aza variana amin'izay andrasanao avy aminy hoe mifantoha amin'izay efa vitany hoe
mila mianatra sika manome lanja ny fiaretan Jesosy dia zay nataony ho tombotsoa ho atsika. Hebreo 12:2 ka hatramin'ny 1:4 marana antsika ny andro maraina. Voalohany teo mifantoka amin'Andriamanitra ny an-danitra. Le faharoa mifantoka amin'Andriamanitra ao anaty. Le fahatelo mifantoka amin'Andriamanitra eo aloha te ahitanao androso. Andriamanitra zany vonona ny anohana anao raha ianao vonona ny teny hoe ok Jesosy fa tsy kivy hitsangana indray dia mbola andeha indray amin'izay hitondranao fa tsy ataoko mahaketraka na mahazona ny firisoko le zavatra nitranga dia ozy Andriamanitra hoe zahay fa ty aloha miantso anao ndao satria ny aloha misy tsara lavitra. Ty farany ty mianatra mifantoka amin'izay efa nataon'i Jesosy. Minaran'ny Tompo mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana. Tsy nitandroenatra mba hahazahoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrian'Andriamanitra izy. Every tsara le naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy fa ndrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohatra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra. Ozy io teny io mibanjina an' Jesosy ny jaly, mifantoha amin'i Jesosy ny jaly mba hahatonga ny fanahintsika tsy ho ketraka. Tsy tokony ho ketraka tsony ianao rehefa matsiaro izay niaretan'i Jesosy satria izy niaritra ianao tafavoaka fa avy eo ianao miara-miaritra aminy mba hiara-manambonahitra aminy ihany koa. Aza mifantoka amin'ny ady, mifantoha amin'i Jesosy efa nandresy ho anao, pampandresy ianao. Aza mifantoka amin'ny aretina, sekolim-panasitrana andro maraina. Mifantoha amin'i Jesosy efa nikapohana mafy fanasitranana anao sy mpanasitrana anao, mpanao fanafody ny entson'ny tenany rehefa nanao teny izy hoe tsy ny salama ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Aza mifantoka amin'ny ozony, mifantoha amin'i Jesosy nanaiky ho voaozona teo amin'ny toeranao satria izay miantona amin'ny hazo dia voaozona. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy niaritra ny fanozonana mba ho tahina ianao. Tandremo sao dia disonay fa raisana. Aza mifantoka amin'ny ozona, aza mifantoka amin'ny fitahiana. Mifantoha amin'i Jesosy niantona teo amin'ny toeranao mba ho fitahiana ho anao ny fisiny. Tena kaikanao mifantoha amin'i Jesosy hoe. Aza mifantoka amin'ny fafambaraka amin'ny tatao na mety efa miatra mihitsiny. Mifantoha amin'i Jesosy fa izy efa nalaim-baraka, efa nataony tanjaka izy teo amin'ny toeranao mba handovanao voninahitra. Kristy aty anatintsika fanantenana voninahitra. Mifantoka amin'izay efa novitain'i Jesosy fa tsy ho kiviny izay tokony atao ampinoana. Mifantoka amin'izay efa vita tany amin'ny lasa izay nataon'i Jesosy anao tany amin'ny lasa lehibe lavitra noho izay mbola andrasanao ny aminy any amin'ny ho avy. Izy miteny hoe ny amin'ny zavatra ho avy anontany ho satria ny zavatra vita tany amin'ny lasa manomana an'ilay ho avy tsara dia efa lehibe lavitra noho izay mbola iandrasanao azy. Ny fototry ny fiainanao efa vita dia mitsikify efa mpananganana an'ilay fiainanao izy raha ny fototra azy efa vita izay hanangana an'izay tokony ho atsangana ve tsy ho ataony. Ny paraingo raha hanangana tsisy fototra ianao tsy maintsy rodana io. Fa ny nataon'Andriamanitra voalohany tsy le hatsangana aloha fa le fototra. Ka io fototra io efa vita. Eo ampananganana an'ilay zavatra rehetra izy, eo ampanafona, eo ampanaovana finition, eo ampanamboarana an'izy ho tsara tarehy, mitsiky dia mameza voninahitran'Andriamanitra fa efa vita amin'ny fototra. Hitanareo ao amin'ilay fomba fijery ny tian'Andriamanitra iombona aminy sy araka amintsika. Mifantoha amin'ny fototra tsara sy mafy nataon'i Jesosy fa tsy amin'ny asa fananganana sainy ataonao mbola miandry rapitso. Tena kaikinao misy zavatra efa vitan'i Jesosy hoe omeo lanja hoe aza maivanina hoe tsaro foana hoe dia mandro soa hoe amen. Ty farany ty eny io tsara averiko leo amin'ny aretina. Aza mifantoka amin'ny aretina, aza mifantoka amin'ny fanasitranana. To dia mifantohany amin'i Jesosy efa nikapohana izy ho anao, efa nikapohana izy ho anao, efa nikapohana izy ho anao. Raha misy zany tokony hanentaina tsy zahatsony fa izy rehefa nanentaina teo amin'ny toerako efa votsitra ny fanasitranana. Andro maraina zany zao misy fanasitranana efa vonona. Tsy any amin'ny fanasitranana tokony andehanany fonao, masinao sy ny fifantohanao fa any amin'Andriamanitra nanao an'ilay fanasitranana ho vonona omeny ara-potoana io. Anankiray fotsiny teneniko hoe fo ravoravo mahasalama tsara. Asy tsikitsiky miatrika ny journée. Efa omeny an'ilay izy izay falifaly sy ravoravo mahatahiry fahasalamana. Tao tsika hitsangana hivavaka. Avao ny tananao dia miresaha amin'Andriamanitra ny amin'ny fahafahanao mampitodika an'ireo fifantohana diso
ho ahitsy sy ho atodika amin'ireo fifantohana marina mifanaraka amin'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny fotoana androany a. Matsiaro ny teninao zay fa zay mierika dia tsy mendrika amin'ny fanjakanao. Ndreto zay miverina mba ho isan'ny mendrika satria safidy tsy erikerika. Vavaka zahay ny amin'ny fiovan'ny fomba fijery, hibanjina anao hijery anao, hibanjina ny lanitra hiandrandra ny lanitra hita azy hisokatra, tsy ho variana amin'ny zavatry ny tany fa hibanjina anao ao an-danitra afaka ampidina sy asy eo amin'ny fiainanay. Hianatra izay hijery anao atao anatinay sy izay efa napetraka ao atao anatinay, mba tsy ho variana amin'izay tsy anananay fa ho tonga saina amin'izay efa napetraka ao atao anatinay. Ny toetranao ireo karazana fanomezana sy fahaiza-manao, talenta marobe izay efa ao anaty azo avoaka ara-potoana ty fiarahana aminao. Misaotra betsaka fa napatsiahivinao androany fa raha mbola misy zanakao eto vonona hitsangana vaovao dia androso dia ianao eo aloha vonona ny ampandroso azy satria ny amin'ny hoavy no asainao anontanianay. Misaotra betsaka fa napatsiahivinao androany zay fa natao atsiaro zay niaretanao anay, tsy hifantoka amin'ny aretina, tsy hifantoka amin'ny fanasitranana fa hifantoka aminao zay nokapohana ho anay ary ny diakapoka ny aretanao dia fanasitranana maimaimpona ho anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsaroviny tsara ray avy zay tonga eto. Izy fanasitranana amin'ny ara-panahy amin'ny fiainam-bavaka, fanasitranana eo amin'ny fiombona sy fiarahana aminao, fanasitranana amin'ireo karazana aretina sy fanaintainana mety misy eo amin'ny vatana, sy ireo karazana aretina mety misy eo amin'ny tokantrano ihany koa. Misaotra betsaka Jesosy fa mino zay fandroany efa miasa ny teninao manavatsavany any anatinay, mamangy ny fiainanay ary manova ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety a. Nao fanaritsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra dia inao fa tsy ho diso fibanjinana, tsy ho diso fijery, tsy ho diso fifantohana ny zanak'Andriamanitra rehetra manatrika eto fa banjina tsara zay tokony ho banjinina. Alleluia. Fehezo tsara ny fonao, fehezo tsara ny masonao, fehezo tsara ny sainao. Alleluia. Rehefa midona zay midona aza alefany amin'izay tsy tokony alefa ny saina, alefaso any ambony, alefaso ao anaty, alefaso any aloha, averenana amin'izay nataon'i Jesosy. Mitraka ianao vitsy zay. Méthode efa testé io, norme. To dia ampiaro. Misy zavatra mitranga, aza-badenina be amin'ilay mitranga mahakivy. Jereo fa misy zavatra ny an-danitra any. Misy zavatra eo aloha eo man'Andriamanitra fa mandrosoa. Misy zavatra efa napetrany ao anaty. Izy moa zany io, zavatra be dia be koa nentiny niaraka taminy ao anatinao. Dia tsarovy hoe misy zavatra efa niaretan'i Jesosy. Miatrika ady ianao. Jesosy efa